hoe tsy manaja ny fifandraisantsika nefa fantatro fa lia vaovao mafy mihitsy nareo hoe inona marina ny tena mitranga maninona ihany mbola tsy mivoaka raha tsika miteny zao aloha mbola tsy mivoaka le hoe premier ministre sy ny karazana mila avaina ihany le izy satria hitanareo fa manao zavatra tsy moramora fa tiako azavaina hoe dans quel état d'esprit le filoham-pirenena amintsika miteny zao hoe andeha hanondroly izy sy ny karazana miaraba aloha miondrika mpanajana amin'ny eo anatrehany voninahitry zareo sy ny laharana misy anareo tsirairay aby eo amin'ny firenena zao tena mandehibe le resaka zany mandehibe ny tsao mandehibe ny akamely sy ny karazana hitanareo petraka eo amin'ny plasin'le filoham-pirenena zany ary avy eo tsy hipetraka amin'ny plasiny fa ny fomba hoe fanaovana manajena zavatra ohatran'io satria mifanojo ao ny conflit d'intérêt ny conflit maromaro zany ny divergent convergence de conflit sy ny divergence d'avis sy ny karazany bon bref tena tsy fiteny daholo zany teneniko zany fa nazara fanina koko miaratsiny toko zao coup de France nataoko hoe lohateny ty éditorial ty oka rery olona le zavatra ne fantatra daholo ary ohatrany hoe mampalahelo ve sa ahoana le izy fa manolotra olona daholo ty rehetrarehetra ty ary ilay filoham-pirenena dia maka considération par rapport am'izay nefa za tena mahafantatra azokazoko an-tsaina fa efa manana olona safidiny bien avant an'izao zavatra mitranga zao le filoham-pirenena hitako manko le olona zany le Mikael Randrianirina fa eny fa miaramila izy fa tsy mametraka an'le rigidité le fermeté satria fantany tsara mihitsy fa tsy ho azon'le mpiaradia na le mpanaraka azy akaiky raha sanatria izy manao an'izay fa le izy tsotra satria tena hoe malemy paika fa tena tsotra le olona tena ozy izy tamin'ny voaniano zay tsy nanao kravaty aloha izy de ozy zao hoe zao manko misy code vestimentaire ohatran'izao tokony ho fantatritsika zany rehefa mihaona amina olona ambony tsy de azo atao loatra mihoatra noho ny fiakanjon'le olona ambony na mifanipaka be am'le olona ambony no anaovanao fa ny règle anankiray tsotra indrindra de ny sobriété zany na sobre ny couleur ary humble lasa saina mihitsy aho hoe tena inona ary no anao kravaty ave sa tsy anao kravaty ianao amin'ny président to
dia nataoko hoe zaranga tsy hanao kravaty aho. Je ne vais pas compliquer. Satria jereko tao zany le kravatiko eo zany, tsy mety. Tsy mety am'le circonstance. Fa de za efa lazain'ny olona hoe rehefa mihaona amin'olona de manindry foana. Tosaka hoe ho asoroko amiko hoe iny le resaka manindry iny, fa ataoko tena je vais me comporter même pour un tambavôtra fa mihaja. Tambavôtra mihaja. Tsy nanao kravaty Rakotomalala. De mbola nataon'i Rakotomalala 2 temps koa le izy, zany hoe tena nidina ambany de ambany mihitsy zany. De vao mifaneny zay de tonga de hoy zaho hoe: Soriana fa tsy nanao kravaty président. Fa raha tsy zany de tsy notifiena an'ity. De tonga izy de memebe. Zaho hozy izy tsy tia protocole sady meza miteny an'izany fa za tsy tia kravatiko. De tonga de mifandray tanana de mifanoroka tsara. Accolade de nouveau. Tonga de mipetaka zany mifandray ny courant. Inona no tiako ampitaina aminareo an'izay? Tsy tia protocole hozy izy, tsy tia kravaty. Le olona zany tena olona tsotra. Zay fotsiny de efa hitanao hoe olona tsotra. Tsy miteny hoe olona mandefotra. Olona miaina. Ary tena faran'zay atahorany tonga de fantatro hoe iny izy manao erreur, et il va regretter après. C'est pour ça qu'il prend son temps. Parce que vous êtes trop nombreux. Raha tsy notsofina henoko de be dia be ny anarana mandeha. Be loatra président le mitady an'le saosy a. Be loatra ny mitady seza président. Reo olona manolotra zao de tokony anontaniana any anatin'ny saintsika any président hoe fa inona ny tena tanjon'ireto olona reto. Tsy le apetraka loatra na le tolorany ny fanontaniana mipetraka. Fa le olona manolotra de mivezivezy manao pression président. Misy tanjony reo président. Misy tanjony reo. Olona niaraka taminao tena tamin'ny combat niaraka taminao, consultena. Matamanao zany voalohany. Faharoa, raha hiteny aho hoe aleo tsy hiteny manjary lasa misy akanenjinenjika, fialonana. Mafy loatra mahazo an'i Daia, mafy loatra mahazo an'i Kofany. Mafy loatra mahazo an'ireny Faniry Soa sy ny karazany reny. Averiko aminy. Quand on a des ennemis communs, même virtuellement, même en s'opposant sur les idées, même en s'entendant pas depuis, on devient automatiquement, on partage les mêmes avis automatiquement. Donc raha miteny hoe olona tao anaty combat, rien tel tao anaty combat zany. Antanio. Aza manontany ahako akory. Za tsy maninona na tsy anontaniana ary. Fa misy olona tao anaty combat ary tena tao anaty combat monsieur le président. Reny anontaniana. Fa rehefa tsy tao anaty combat, dia aleo lavitra. Fa mety hanimba zavatra. Combat niaraka taminao zany no teneniko a. Nisy ny parallèle de nirejoindre an'le combat avy eo par opportunisme na par amitié na par affinité. Tsy maninona zany. Fa ny fantatro ny tena akaikinao tao de reo. Eo zany le izy. Antany hoe inona ny tena fantatro fa rehefa misy safidina filoham-pirenena, tohanan'ny tompon'ny lakile, de matetika le olona
tsy be olona ny manodidina azy zany hoe tsy ho tazona olona maromaro no safidy. Reny le be fihetsiketsehany reny zany matetika tsy lany reny. Tsy reny le izy fa mivoaka tapoka avany misy surprise foana de tsika menakavy voagaga. Inona tiako lazaina an'izany Andriamatoa filoha? Raha olona atolotry ny olona fa tsy ianao no naka initiative miconsulte azy, avelao hidaboka. Anjarany groupe de communication anao, zay no mahatonga anahy niteny hoe mila manangana an'le zavatra niteneniko anao ndray amindray monsieur le président, fa tsy voatery ho teneninay daholo ny zavatra rehetra, mba ahafahana mametraka hoe tena tia ny lalana de miara-mirona amin'io lalana io daholo. Ekeko no tenin'le namana anankiray zay hoe n'iza n'iza apetraky président de toanana. D'accord am'izay a, fa niahapiko hoe raha izaho manokana no anontanianao monsieur le président de zao, tsy hametraka condition maromaro aho, afa-tsy ny anankiray ihany hoe aza mivoaka amin'ny olona tsy tao anaty combat ianao. Raha tonga ahafantatra ny olona tao anaty combat zany nefa zatra combat président, aleo tsy mamorona ady va amin'ny olona niaraka nitolona tamin-tena hoe io teo foana le olona sy ny karazany. Aleoko mihitsy mahita ny hoe olona akaiky aho no hitako manao erreur, ny hamadika aloha tsy hamadika, fa erreur no tiako tenenina, rattrapable tokoa kokoa, fa ny olona tsy tao anaty combat anie président capable mamadika. Sauf kosa aloha le hoe namanao, akaiky anao, kanefa le tadia le éditorial nataoko omaly hoe fity tsy manapetra ny azy. Rehefa ao amin'ny mondeny politika io de manapetra ny fitiavana, ary le saosy no midikte anazy na le pouvoir. Mety ho lasako izy zany a, de vitanao am'izay président, lasa izy, satria mety ho lasany tokoa le zavatra. Nitsanga foana zany tao anatin'ny république. Fanazavana fotsiny a manoro aho hoe ianareo zalahy mivoleza anareo, avelao le filoha firenena hisafidy ny mety amin'ny olona mety aminy hisafidy zay olona mety afaka iarahany miasa sy atokisana. Mandeha ne le tsao hoe tena mandeha ary manimba olona e, tena manimba olona. Any moa zany tsy te hiditra amin'ny resaka hoe misy hoe nitsoaka hony sy ny karazany, za tsy miteny betsaka hoe any fa sao de voatory eto indray, nitsoaka sy ny karazany. Tena moa mba any maha-investigateur ny tena de manadiady, manontany. Fa ahoana e? Izy le bandeka am'izay, bainina, mba fantatry bainina ve fa ny olona koa anie mba manana ny secreny. Secret ahoana hoa? Le olona ve de andeha divulgueny momba ny fiainany e?
mba fantatrabainina fa maka rendez-vous zany raha ohatra maka rendez-vous any amin'ny dokotera tsy vita ray volana zany na tapa-bolana fa efa elaela amy prévu de fa tsy maintsy amin'io anao mandeha ka ilelike zafady marina zany possible mihitsy zany satria ny antony de zao raha misy olona raha na raha-pitsaboana ty andafy non eto ambonin'ny tany de ny aty frantsa ny régulier indrindra ary zay mampatonga ny olona aty frantsa ela velona za zao raha tamy madagasikara efa ela ny jokona tany amy 2020 de efa vita ary nefa io rendez-vous fiainana amy mpitsabo io tsy maintsy hoe rehefa eto de eto fa raha vao miembotra amin'io de miomana indray ny afaka ray volana na 2 volana vao mety ho azonao toka ny aho de tsy maintsy hoe eto tsy afaka mihetsika eo anao raha koty malala tsy maintsy tonga ianao na amy valo maraina ary rendez-vous men'ny dokotera contrôlena daholo ity rehetrarehetra ity ary zay no atao hoe mandafy ny andafy for possible mahatonga ny olona tadidiko tam'zany andro tamin'ny andriamatoratsiraka presque par mois fa tsy midiky zany hoe ho faty le olona raha manko nisy miteny an'zany efa ho faty iny efa zao iny tsy karazana non etany ana marina aloha hoe fady sira de zay mampibotsibotsiny io tsy vita le tsy mihinana sira daholo le tsy vita de mandeha ny contrôle ary tena sévère mila miendrana nga zao aloha loha zany efa very 5 kilos niezaka zany manary any amy 10 any fa enjana le izy sy ny karazany ka nareo re olona am'ty le fanenjehan'olo ty za zao tena mieux placé mihitsy hipagna zany io fa nitsoka io fa matahotra zao sy ny karazany kanefa alohan'ny tenenana an'izay tena mandinika any sy mieritreritra aloha hoe tombona ve zany zavatra teneniko zany sa tsy mitombona marina ve zany sa tsy marina fa raha manana honnêteté intellectuelle anao mitapo am'le tena mety zao tonga de mikatona aingana amy vavanao satria ny saina mandoa aloha fa tsy mandeha tsisy frein fotsiny iangaviko tsika menakavy avy aloha le filoham-pirenena ho seul ao izy anapa-kevitra fa manjary tsy mety le izy rehefa midona amy rindrina ne ka sanatria tsy mety le jafidy satria nareo ne tsy manana garantie amina olona hoe iny le olona tsy maintsy hanao zay eritseritsy ny tedavy mivoaka malagasy fa nieritseritra reo redevable aminareo le olona aza fankaro ny intérêt de la nation sy ny intérêt personnel kanefa ohatraohatran'izay daholo le zavatra ataonareo hoe ty metimety aminay ty monsieur le président zao ty zao ty président nafa président tsy efa manana information hafa hoe tsy miengy ty olona entin'le raga ty zay le izy ka ifampizarana ihany tsy mbola mivoaka le izy ry vahoaka malagasy satria maromaro ny anarana tonga ny amin'ny andriamatoa filoha ny refondation sy ny refondation ny république malagasy ary sahirana ny sainy satria tsy teo diso izy eo anatrehan'ny tantara fa te ezaka izy ary azadino fa olombelona ty ametrahana toky ka raha sanatria misy zatra tsy mety de tsy maintsy izy ihany ny fafarany eritreretany hoe misy aminazy efa da tsy maintsy eritreretina koa no manodreny hoe ahoana iza mitindra reto ny firaisana zany nisy ny compromis misy any koa ny olona manodidina anazy akaiky e tsy mety eo ry tata zany rehetrarehetra zany mino angamba fa amitsika miteny zao mety efa very ny 3-4 kilos any le filoham-pirenena no zany rehetrarehetra zany tsika vahoaka raha tsy indrinindrona miandry izay ihany samy manao ny projection eo d'accord eny ara fa de samy tahin'andriamanitra tsika andefa hira anankiray farany le hira anankiray teo de atsiarovako tanteraka ny vadiko mihitsy satria tamy mariazinay ne iny hira iny ndao ary veloma toka
Manana abonnement velomona atao amin'ny YouTube.